Salama daholo eo androany isika dia ndao indray raha ho fantarintsika ny mahakasika ny tranga izay niseho tany Anjorobe rangahy anankiray kamo hanefa trosan'olona namorona sarintsarina fakanan-keriny ary nivoaka ihany rehefa novelezina antsika satria tsy nisy nanaiky handoa an'izay fangatahana vola izay nataony izay mo nireo fianakaviany satria nilaza tamin'ireo fianakaviany izy fa nisy nakan-keriny ka mila vola maro dia maro ireo mpakan-keriny ireo fa raha tsy zany dia hovonon'izy ireo hona ny tenany ka mba hafahana mamotsotra azy mila alefa ireo vola izay nangatahany ireo. Izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amintsika sy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Melohany idirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika ny raharaha fakanan-keriny tany Anjorobe izay fika nataon'ilay rangahy mo izay saritsarina fakanan-kerina izay mba hafahany misy loky anireo fianakaviany dia ndao aloha ho fantarintsika ireto vaovao tsara ho fantatra ireto. Ny filoham-pirenena nandray ny filohan-kevi-paritry ny La Réunion Ramatoa Huguette Bello, ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andrindrina Rajoelina manana tantara iraisana ny nosy La Réunion sy ny Madagasikara ary ny fanakalozan'izy roa tonta nandritra izao fionana izao ny seha-piarahamiasa entina hitondrana fampandrosoana iombonana sy lovain-jafy indrindra eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Anisan'izany ny fifampizarana traikefa eo amin'ny lafiny fahasalamana, ny fanabeazana, toe-karena manga, ny angovoazavoazana ary ny fanakalozana eo amin'ny lafiny fikarohana ara-tsiansa. Mbola andriamatoa filoha hatrany ho fanatsarana ny fidirana sy ny fahatongavana ary ny fahatongavana eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato araky ny fitarainana sy ny fitantaranana izay henina hatrany dia nidina ifotony teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny filoham-pirenena tamin'ity androny 13 Jolay tamin'ny 3:00 tolakandro teo mba ho fijerenina ambaratonga rehetra ary hanolotra vahaolana maharitra miaraka amin'ireo tompon'andraikitra rehetra indrindra amin'ny ady amin'ny kolokolo izay tsy azo leferina ho izy satrany. Manoloana izay seranam-piaramanidina Ivato zay mo dia raha mahita ary fantatra fa miely eran-tambazotra tsiratsira sosialy fa misy endrika kolikoly izay afitsoko in'ireo izay mpiasa sasasasany ao anatiny izay seranam-piaramanidina Ivato zay ka mampitaraina ny vahoaka marobe izay mampiasa sy misehatra amin'izay sidina izay mo indrindra fa ireo izay mpandeha mivoyage sy ny mpanao vakansy izay maro ny tsindry sy ny antsonjay izay ataon'ireo sarangan'olombitsy izay miasa ao amin'izay seranam-piaramanidina Ivato zay ka mampalahelo ny be sy ny maro mo izay tranga miseho ao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato zay ka izay no nahatonga ny tompon'andraikitra indrindra fa andriamatoa filoha hajaina Andry Rajoelina nanao an'izay fidinany fotony zay mba hialana amin'izay resaka miely sy etsero izay ary ihany koa mba hijerevana ny vahaolana maharitra mba tsy hiverimberenana an'izay tranga tahaka ny efa henitsika matetika ao anaty tambazotra tsiratsira Facebook izay. Any Anjorobe indray ny 17 Jolay 2024 tamin'ny fitora sasany teo no nahazo hafatra na SMS tamina laharam-pinday IRGL ny vadiny fa lasanay ny vadinao ka mandoa vola 7 tapitrisa ariary alohan'ny alakamisy amin'ny 2 ora. Ny sesy ny fahazahoana ny SMS taorian'izay ho fitakina vola hamitsorana azy fa nisy nakan-keriny hony. Nampandre ny Gendarmerie am-pirenena mo rehefa nandre izay vaovao momba izay ka nidina ifotony avy hatrany ny kapiteny commandant de compagnie Anjorobe sy ny CB Anjorobe ary ny ekipa nanao ny paikady rehetra hikarohana ireo mpakan-keriny ary nosakanana avokoa ireo kizo izay ahina ho mety ho lalovany ireo mpakan-keriny. Tsy nanaiky ny handoa vola izay nitakin'ireo milaza ho mpakan-keriny mo ny Gendarmerie na ny sesisesy aza ny SMS tonga tamin'izay fitakina izay. Ketraka angambany ity farany nona lany vatsy
sady saika matiny atsika tao andavaka izay nisitriany ilay mpandefa SMS ka nanoratra ity farany hoe navotsitra aho fa mba tsy ianao. Ny havany sy ny zandarmariam-pirenena no nandray sy nitsena azy. Rehefa vita ny horakoram-pifaliana dia niverina nanodidina ny tranga ka vakim-pantsilana ny ketrika maloto izay marivotototra nataon'ilay rangahy. Fantatra fa ananan'ny mpampanjana-bola vola be ary mbola ananan'ny olona vidinombo koa ilay rangahy. Ka nitetika fomba maizina handoavana an'izany rehetra izany izy sy hahazona ambimbava betsaka entina miady amin'ny fiainana, saingy tsy nisy nandefa vola na iray aza ny fianakaviana. Izy ihany no nandefa ny SMS tamin'ny vadiny sy ireo fianakaviana mba hahazona vola 7 tapitrisa ariary. Antsasak'io vola notakin'io nefa ilay vola notrisainy ka tsy maintsy atolotra ny fitsarana izy noho ny asa izay mamohetritra nataony satria mponina Anjorobe manontolo no nihorokoditra tamin'ilay filma novokariny ho hiatrany ny zandarmariam-pirenena. Midika izany fa efa tena tsy kilalana tokoa ny ratsy ary miezaka manao fomba rehetra mba hisolokiana ny hafa ary manao sarintsarina an'izao fakanankirina izao, izay tena miloha ny lalàna moa ny tsangandravatra tahaka an'izao satria endrikendrika fanakorotanana ny saim-bahoaka no nataony ity rangahy ity. Rariny ihany raha toa ka taitra sy talanjony daholy ireo ray tanàna raha vantany vao naheno an'izay hoe nisy nakankerina zay ity rangahy ity satria iaraha mahalala sy iaraha mahita tokoa fa iny amin'ny faritry ny Anjorobe sy ny manodidina iny dia tena isan'ny lasibatra amin'izany asan-jiolahy eo amin'ny resaky ny fakanankirina sy ny fanafiana ary ihany koa ny fandrobana fananan'olona izany. Ka izany no nahatonga n'ity rangahy ity nanao an'izao saritsarina filma izao mba hanararaotra ny toe-draharaha izay misy any an-toerana ary isany mamporokoditra ny vahoaka any an-toerana io mba hanaovany fika hakany vola be amin'ireo fianakaviany amin'izay mantsy afaka madiodio izy handoa an'ireo trosan'olona izay amin'ireo sy ireo izay mpampanjana-bola ireo. Kanefa moa tsy nahomby nitetika izay nataon'ity rangahy ity ka izao lasa izy indray no nifatrarany an'izay hatezerany vahoaka rehetra ao Anjorobe iray manontolo izay manoloana ity saritsarina filma izay nataony ity. Mety ihany ny nataony zandarmariam-pirenena amin'ilay hoe aleo tsy nalefa mihitsy ilay vola izay nangatahan'izy ireo satria raha vao nalefa mantsy iny vola iny ka lasa tamin'ity rangahy ity, ataoko angambany fa tena voasiloko tanteraka amin'izay ireo fianakaviana ireo fa sy ihany fa nisy ny mpitandro ny filaminana izay tena mahafehy sy mahay tsara ny asany satria efa antaonany maro moa ireo zandarmariam-pirenena ireo no niofana amin'izay asa amin'ny mahampitandro ny filaminana azy izay ka tsy azo nizaniza rebirebena sy ambakaina amin'ny fomba tsotra tahaka an'izao. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy sy tamatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa.